Noho ny ameana ara-pahasalamana dia notanterahina androany 7 Jolay tamin'ny alalan'ny vidéoconférence ny fifanaovan-tsony ny tetikasa ho an'ny ady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo teo amin'ny gouvernemanta malagasy amin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana ary ny jono sy ny gouvernemanta japonais sy ny JICA ary ny FAO izay hatao any amin'ny faritra amoron'ny Manihiny mandritry ny roa taona. Nahitana vokatra tsara ny tetikasa maromaro iarahana amin'ny FAO sy ny Japon any amin'ny faritra amoron'ny Manihiny ka pisitraka eo amin'ny 5,000 eo no ahazo tombontsoa indray ao anatin'izany tetikasa izany, indrindra ny vehivavy bevoka miisa 504 ary zazalatsaka ny 5 taona miisa 5,000. Tanjona ny anatsarana ny fanamorana ny fihinanana sakafo voalanjalanja sy ara-pahasalamana, entina anatsarana ihany koa ny kalitaon'ny sakafo any amin'ny faritra amoron'ny Manihiny izay faritra tena voakasiky ny tsy fanjarian-tsakafo. Misy asa natao zany ary misy tetikasa maromaro izay iarahantsika amin'ny fiara-miasa amin'ny firenena japonais sy ny FAO efa tanterahantsika amin'ny faritra amoron'ny Manihiny. Efa nahitantsika vokatra tsara reny fa mba ahafahantsika tena mametraka sy manamafy an'izay vokatra tsara efa izay, indrindra amin'ny resaka tsy fanjarian-tsakafo izay isan'ny mbola mamparivo ny faritra iny dia izay zany no nisafidianana manokana amin'ny faritra amoron'ny Manihiny. Ilay hoentim-manana ihany koa moa zany tsara raha ohatra ka afantoka amina faritra anankiray fa tsy paritaka amina faritra maro marina hoe ilay izay, fa mba ananantsika vokatra tena mafonja sy tsapaitanana ary manohy andro ny asa teo aloha zany dia ny lafiny ara-teknika indrindra no safidianana ny faritra amoron'ny Manihiny sy noho ny mbola mamparefa ny faritra iny amin'ny lafiny tsy fanjarian-tsakafo eo amin'ireny bevoka sy ny ankizy latsaky ny 5 taona. Zay zany ny antony safidianana n'iny faritra amoron'ny Manihiny. Tena zava-dehibe tokoa zany indrindra amintsika miatrika an'izao valanaretina Covid-19 coronavirus zao, satria efa averomberina matetika amin'ny eno manjery amintsika rehetra fa tsy maintsy matanjaka ara-batana isika mba ahafahantsika ankoatra ny efa fiarovan-tena izay apetrakintsika dia ilaina ny fatanjahana ara-batana. Isan'ny atratrarantsika an'izay fatanjahana ara-batana izay ny fananantsika sy fahaizantsika mampiasa sy misakafo voalanjalanja zany hoe tokony hararotintsika zany izao fotoana izao, mbola hanamafisantsika indray, hanamafisantsika hatrany an'izay fanatsarana ny ara-tsakafo izay, sakafo voalanjalanja, sakafo maro loko, sakafo misy vitamina, ary ireo dia vokatra eto amintsika daholo ny zavatra ilaintsika amin'izany fa tsy voatery afarantsika amin'ny any ivelany. Ary izay zany mazava-dehibe an'izao, efa misy ny ezaka ataontsika miady amin'ny tsy fanjarian-tsakafo fa mila hamafisintsika izany amin'izao vanim-potoana izao ary tena ilaina tokoa hoe mila manana sakafo voalanjalanja, sakafo maro loko, sakafo miovaovantsika. Fanjakana amin'izao fotoana izao ary amin'izao tsika zany zao dia manomana an'izany tsika zao satria miverina anatina fiomboana tanteraka mifaritra Analamanga. Ametraka zany ao anatin'ny fotoana fohy fanjakana hijery indray ny hoe ahoana nahafahantsika miatrika an'izay sosialim-bahoaka izay indrindra ho an'ny eto amin'ny faritra Analamanga izay voatery ary izay tsy maintsy ao anatin'izay fiomboana tanteraka izay dia ho hitantsika eo fa efa mijery an'izany gouvernemanta miaraka amin'ireo departemanta ministerialy mikasika izany mivantana fa tsy hijery fotsiny nahitaza fotsiny akory manoloana an'izay.